VATSIM-PITAHIANA ho anao anio. Ny VATSIM-PITAHIANA ho antsika anio indray dia ho raisintsika ao amin'ny Salamo 7:20 ka ny andininy 4:30 ka hatramin'ny 4:30. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mampianatra ny tanako hiady izy ka mahaenjana tsy pika varahana ny sandroko. Menao any ampinga amin'ny famonjenao. Tananao ankavanana no manoana ary famoram-panahinao no mahalehibe ahy. Halalainao ny lalana ho diaviko ka tsy mangovotra ny ato-tongotro. Amen. Vavakantsika tompoko. Sotranao hatrano izay amin'ny toko-panantenana mbola menao indray anio. Tsapanay tokoa fa raha Jehovah miaro sy mivimbana ary mitantana anay aho dia voako mpandresy hatrany zahay. Momba anay amin'ity andro anio ity ary raha kofy ny ampinga famonjenao hatrany zahay naiza toerana misy anay ary na inona ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manam-pahefana amin'izao rehetra izao nametrahanay an'izany vavaka izany. Amen.